Aleluia, tsara ny Andriamantsika, faly miarabantsika rehetra tompoko amin'ny anara-meran'i Jesosy Kristy ho an'Andriamanitra rery ny voninahitra raha mbola afaka manompo azy eto isaorantsika lehibe Andriamanitra ary isaorana hatrany ihany koa ny mpanompon'Andriamanitra izay mamesehatra ahafahana mitombo mivelatra hatrany ao anatin'ny asa fanompoana dia mankasitraka indrindra tompoko. Mino aho fa voninahitsaritsika ianao eto androany ary manona fa ho tahintsika ao anatin'izao fotoam-bavaka izao. Fa avokisam-pifaliana izany ny anjarantsika ianao amin'ny anara-maheran'i Jesosy Kristy. Ary ndao-tsika fantoka tsara satria eto ny mpanjaka, eto ny tompo ilay mahery indrindra, ilay masina indrindra. Tiako tsika ianao raha hiparitazy maximum izao fotoam-bavaka izao mba tena hoe amezantsika voninahitra an'Andriamanitra ary hiparitaha ny filazantsara ihany koa mba maro amin'ny alalantsika ianao ihany koa ny andray famonjena mahafantatra ny tenin'Andriamanitra ho voninahitr'Andriamanitra rery ihany. Amen. Ndao-tsika amin'izao fotoan'izao hanomboka arany tiako raha hifantoka tsara tsika ianao hanokatra ny fotsika ho an'Andriamanitra ray manontolo tena hoe atao vitan'Andriamanitra fotsika ianao ndao-tsika ianao hisotra azy manana antony be da be tsika ianao hisorana an'Andriamanitra tamin'ity androany ity tsy teny fotsiny hoe mino fa nisakafotsika ianao androany, mino fa nitafotsika ianao androany, mino fahasalama ihany koa tsika ianao enina dia nandalo aretina arany tsy fahafatesana ny antony izany fa Andriamanitra te-any amin'ny voninahiny dia ndao-tsika hisotra anazy sy hiderana azy ary ihany koa hangataka ny fanatrehany etontsika hiasa malalaka izy ao anatin'izao fotoam-bavaka izao ary ihany koa hifonitsika satria tsy marina tsy tanteraka ianao ary ihany koa hanapaka mety endrika blokazy etontsika. Vakitsika ny ten'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy izay hitantsika eo amin'ny salamo fasivy andiny voalohany sy faharoa mivako toy izao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy nataon'i Davida ity salamo ity hideran'i Jehovah ny foko rehetra aho, hanambarany fahagaganao rehetra aho, ho faly sy ho ravoravo aminao aho, ankalaza ny anaranao aho ry avo indrindra aho. Amen. Izany tenin'Andriamanitra. Ndao-tsika hifaly amin'Andriamanitra, ndao-tsika hidera azy amin'ny fotsika rehetra satria izany ny teny izay eo amin'ny andiny voalohany hideran'i Jehovah ny foko rehetra dia sokafo mihitsy ary ny fotsika andao-tsika hivavaka sandrato feo antsika tompoko. Raha amin'ny anaran'i Jesosy Kristy misaotra anao izay Andriamanitra ary midera mame voninahitra mankalaza ny anaranao tompony tompo ary mpanjaka ianao tompony izao rehetra izao ianao masina indrindra ianao niderainay ianao ny ankalazainay omenay voninahitra Andriamanitra satria tsara sady mpanao tsara ianao. Misaotra anao izay Andriamanitra satria vita soamantsara ty tontolo andronay ity teo ny fanatrehanao teo ianao niasa tamin'ny fomba rehetra tsy tambisaina ny fahagaganao tamin'ity androany ity fiarovana famatsiana hery tanjaka mbola velonayna izay mbola salama mbola mety amin'ny fianakavianay mbola tratran'ity androany ity dia hisoranay ny anaranao izany ary ny fotoana tahaka izao ihany koa dia hisoranay ary amezanay voninahitra ny anaranao amin'izao fotoan'izao Andriamanitra dia raha ny herinay sy ny tanjakay sy ny fahalalanay tsy mahefa n'izao fotoam-bavaka izao ary tsy mahefa nininina mihitsiny fa manasa ny fainay masonao hitarika oka hietro ny nofinay tsiraray avy ianao manotrona Andriamanitra, ianao mesaha Andriamanitra midira ny sehatra anatin'izao fotoam-bavaka izao ary na inona fahalemenay tsy fahamarinanay tsy fahamendrehanay Andriamanitra ianao ilay Andriamanitra tsy mba manameloka anay ary Andriamanitra tena mamindra fo sy miantra be fitiavana ianao dia mamindra fo aminay tsiraray avy Andriamanitra sasao amin'ilay rahanao izay Jesosy Kristy te hitanao sy ny voninahitra ao ary manolotra momba ny tenanay ho voninahitra ny anaranao fanatitra velona masina sitraka ao anjakanao ny aminay ray manontolo Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ary na inona mety endrika blokazy sakana izay afafy ny fahavalo tononko amin'ny anara-maheran'i Jesosy Kristy fa tsy manan-kery tsy manam-pahefana izany ary ny rahan'i Jesosy Kristy manapotika an'izany rahan'i Jesosy Kristy mampandresy anay tsiraray avy eto ary voninahitra Andriamanitra nisy eo sy ny hery ny rotsaka ao anatin'izao fotoan'izao ho anao rery ny dera ny haja voninahitra mandrakizay ray eo. Aleluia. Amen. Amen. Tsara ny Andriamantsika ndao-tsika amin'ny alalan'ity hira fisaoran'ity dia tena hoe saintsaintsika fahasoavana famindrapon'Andriamanitra dia andao ary tsika hanao an'izany sokafo fotsika tena hoe voninahitra Andriamanitra rery ihany andao ary tompoko. Ni fa suavana
izay rehetra nataonao tsy voatanisako famahy tonga aho hisaotra anao misaotra Jesosy Aleloia, tsara ny Andriamantsika, tena fahasoavan'Andriamanitra sy ny famindrapony zanona toy izao antsika sy ianao, tena mendrika isaorana ny Andriamantsika. Eto izy amin'izao fotoana izao ilay tsy miova omaly anio ary mandrakizay manatrika antsika sy ianao izy ary teny amin'ny fiainantsika eto izy androany. Ty volany ity moa dia natao hoe volan'ny fisaorana dia izany hijorontsika tena anana foty misaotra an'Andriamanitra tsika sy ianao araka ny teny izay hijorontsika eo amin'ny Salamy fa 3:1 misaorana Jehova ary fanahy koa ary aza misy adonanao fitahiana rehetra dia mino fa tsika sy ianao izay mihaino tenin'Andriamanitra eto androany tsy hanadino fitahiana sy ny soa sy ny zavatra rehetra izay ataon'Andriamanitra amin'ny fiainantsika dia tsy ho adinontsika izany amin'ny anara-maheran'i Jesosy Kristy. Ndao tsika hivavaka mba tena fanahy masina hiasa ny ao anatin'izao tena hoe Andriamanitra miteny mihitsy ny teny amin'ny fiainantsika dia asandrato ny feontsika tompoko. Raha amin'ny anaran'i Jesosy Kristy misaotra anao izay Andriamanitra ary midera manome voninahitra ny anaranao misaotra anao izay fa eto ianao ary teny amin'ny fiainanay tsiraray avy mitenena fanahy masina tena hoe hiasa ianao ary ampangino nofinay tsiraray avy tena hoe hietro nofinay dia ianao ny sandratra Andriamanitra
na za miteny ny hoe ampiasainao Andriamanitra na ny olona izay miainao izao fotoana izao dia ka tena hietro ny nofinay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Anao rery ny sehatra fanahy masina dia misay ianao anjakao izao fotoana izao. Haleloia, amen. Amen. Tsara ny Andriamantsika. Tena Andriamanitra dia milaza any amin'ny Tesaloniana voalohany 5:5-7 manao hoe misaora amin'ny zavatra rehetra fa izany sitrapon'Andriamanitra ao amin'ny Kristy Jesosy ho anareo. Tsika ry havana dia tena tian'Andriamanitra tsika, tena tiantsika. Zavatra rehetra dia miara-miasa soa izay tian'Andriamanitra. Andao tsika sy ianao izay mihaino tenin'Andriamanitra eto androany tsy ianao tahaka ny fanao izao tontolo izao hoe na amin'ny fahoriana na amin'ny fifaliana na amin'inona na amin'inona dia tsy hoe tonga tsika dia hanao fety ho an'izao tontolo izao na hanao fety ho an'ny olo izao tontolo izao fa tena hoe andao tsika hanao fety ho an'Andriamanitra, hifaly, hisaotra an'Andriamanitra. Tena hananafoty misaotra an'Andriamanitra, makasitraka. Tsy hoe mahazo fitahiana ianao dia asainao daholo izao tontolo izao aloha, hanao fety izao olona manodidina anao izao. Fa aoka mifotsika tena voalohany indrindra hoe hankasitraka an'Andriamanitra. Misy modely izay nataon'i Jesosy Kristy. Jesosy Kristy dia Andriamanitra tonga nofo tetỳ tany, nanao modely izy hoe misaotra an'Andriamanitra dia tsika sy ianao koa tokony modely mahay misaotra an'Andriamanitra. Maromaro ny mpanompon'Andriamanitra izay modely ho alaitsika tahaka eto androany ary tsara makatahaka ny tsara fa tsy makatahaka ny ratsy. Hoy izy ny ten'Andriamanitra ao amin'ny Jaona 2:20 andiny fa 2:7 izao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Dia nesory ny vato ary Jesosy dia nanandratra ny masony ka nanao hoe ray eo misaotra anao fa efa nihaino ahy ianao. Tamin'i Jesosy Kristy nanangana Lazarosy tamin'ny maty io dia tena fantany hoe nihaino azy Andriamanitra dia nisaotra izy. Tena nisaotra izy dia andao koa tsika sy ianao tena hisaotra an'Andriamanitra satria Andriamanitra nge mihaino antsika foana. Tsy hoe arakarak'izay eritreretintsika hoe hiseho fa ny zavatra rehetra dia miara-miasa soa izay tian'Andriamanitra. Hoy izy ny teny ka tsika tokony manana fo mahay misaotra an'Andriamanitra. Raha hijery manokana tsika ny tantaran'i Davida ihany koa. Davida dia olona tena araka ny fon'Andriamanitra hoy izy. Tena mahay misaotra an'Andriamanitra Davida. Nanao hira fiderana maro izy. Na tsy teny fotsiny tsika Salamo 7:7. Salamo 5 izay vakitsika teo ihany koa maro. Tahaka izany ihany koa Daniel, hitantsika any amin'ny Daniel 2:9-2:10. Rehefa vao izy soniny ny tobo-kase hoe miankohaka amin'Andriamanitra hafa. Daniel hoy izy ny ten'Andriamanitra dia nivavaka intelo isan'andro nisaotra an'Andriamanitra. Fanao ny taloha ela izany hoy izy ny ten'Andriamanitra. Ihana koa tahaka izany, rehefa tsy niteraka izy dia nomen'Andriamanitra zaza. Dia nanao hira fisaorana ihany. Hitantsika izany any Samuela voalohany 2:2. Tena hoe saotra an'Andriamanitra izy ary tsika sy ianao eto androany. Tahian'Andriamanitra tsika nandritra n'ity taona ity. Vatsiantsika, nitafiantsika, narovantsika. Maro ange ny olona maty fa tsika sy ianao androany mbola velona. Izao olona noforoniko izao izy izy Andriamanitra ny hanambara fiderana. Tsika sy ianao natsoan'Andriamanitra hanambara fiderana azy. Ndao tsika akatahaka modely an'i Jesosy Kristy. Izy dia nisaotra an'Andriamanitra. Raha hijery koa tsika ny tantara izay any Matio 4:4. Tamin'i Jesosy Kristy nanao fahagagana nampitombo ny hazan-dranoroa sy ny mofo 5. Dia nasandratra ny tany amin'Andriamanitra izany dia nisaotra an'Andriamanitra izy. Moa misy zava-magaga tsy hainy va raha tsika sy ianao manana fo mahay makasitraka anazy, mahay misaotra anazy. Anao lalana ao antsika Andriamanitra fa tiako tsika hanana fo tena mahay misaotra an'Andriamanitra. Tena nakasika be anany ny resaka fisaorana izany amin'ny zavatra rehetra dia mipetraka tena hoe na dia moray aza teneniko hoe misaotra anao Andriamanitra. Tena makasika be anany fisaorana dia mino aho fa hoe voninahitra Andriamanitra izany dia mino aho fa tsika sy ianao koa manomboka izao ninona zavatra misy voalohany indrindra sokafo vavantsika misaotra anao Andriamanitra. Raha mandalo aretina ianao misaotra anao Andriamanitra amin'ity aretina ity. Fa ianao ny antony izany. Tsy fahafatesana ny antony izany fa ianao te haneho voninahinao amiko. Amin'ity olana ity
ianao te hampahita fitiana, te hampiakatra ny dimension spirituelle ianao, de misaotra anao Andriamanitra. Mino fa nakasika antsika sy anao zany. Ndao tsika amin'izao fotoana izao hivavaka tena hanana fo tahaka ny fon'ireo mpanompon'Andriamanitra ireo hisaotra an'Andriamanitra sy hakasitraka anazy amin'ny zavatra rehetra. Tena hoe sokafo fotsiny fonao raha manana olana eto ianao androany misaora azy amin'ny olana anao io. Raha marary ianao amin'izao misaora anazy amin'izany. Raha tsy manam-bola ianao amin'izao misaora anazy fa hainy zanany ianao asany tanany dia didiny fa misaora fotsiny anazy eto. Misaora amin'ny zavatra rehetra hozy ny ten'Andriamanitra dia aza misy adonona fitahiany rehetra. Ndao tsy saintsaina zavatra negatif tsika fa tena hoe zavatra izay fahatsarana nataon'Andriamanitra dia izany ny saintsaintsika dia isaorantsika anazy dia asandrato ny feo antsika. Dia tamin'ny anaran'i Jesosy Kristy misaotra anao izay Andriamanitra miteninao ary makasitraka anao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy izay misaotra anao izay Andriamanitra fa tena mampianatra anay ny teninao, tena mampianatra anay tahaka ny nataon'i Jesosy Kristy, Daniel, Iana. Tena hoe modely izy ireo Andriamanitra, Davida modely izy ireo dia makasitraka anao satria tena nampianatra anay ny teninao Andriamanitra dia omeo fo tahaka an'ireo mpanomponao ireo izay Andriamanitra hisaotra anao tena hoe ame voninahitra ny anaranao amin'ny zavatra rehetra dia omeo an'izany fo izany izay Andriamanitra satria ianao daholo ny ambadiky ny zavatra rehetra. Ary ianao dia miasa mpanao fahagagana isa-minitra isa-tsekondra dia ankalazainay ny anaranao. Misaotra anao izay Andriamanitra mety situation izay andalovanay tsirairay avy, amin'ny aretina izay mandalovanay tsirairay avy dia isaoranay ny anaranao izany Andriamanitra. Na mety tahaka ny tendrombohitra izany na tahaka ny inona izany dia ankalazainay ny anaranao ary hoderainay ny anaranao anatin'izany voninahitra dia ho anao irery ihany Andriamanitra ny laza mandrakizay tsara loatra ianao Andriamanitra ary tianay ianao fahasoavanao zanona toy izao anay amin'ny anara-maheran'i Jesosy Kristy. Alleluia, amen. Amen. Tsara ny Andriamantsika. Andeontsika amin'izao fotoana izao hivavaka ho an'ity alina ity ary hisaotra an'Andriamanitra ny amin'ny fotoana teto fa teto izy ary nampianatra antsika ny tenin'Andriamanitra dia asandrato amin'ny feo antsika. Raha amin'ny anaran'i Jesosy Kristy misaotra anao izay ny amin'ny fotoam-bavaka teto, ny fanatrihan'ny fanahy masonao ny fiteny izay nalefanao ny hira fiderana, ny vavaka dia makasitraka ny anaranao izay Andriamanitra amin'ny fotoana teto dia isaoranay ny anaranao, ankasitrahanay ianao Andriamanitra, voninahitra dia ho anao irery ihany. Manoana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy fa ny tsirairay avy eto sy ny fianakaviany sy izay olona mbola andeha hiasa, ny anjelin'i Jehovah mitovy manodidina antsika tsirairay avy ary ny ran'i Jesosy Kristy andrakotra antsika tsirairay avy. Fa na fahafatesana dia tsy ambinina tsy anam-pahefana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy amin'ny fiainantsika tsirairay avy, na ara-panahy zany na ara-nofo zany tsy ambinina amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Raha mbola tsy ho avy any amin'ny raholanitra ianao Jesosy foazay iaona aminao indray iankohaka aminao hatrany ho voninahitra ny anaranao irery ihany. Omeo nofo izay tianao omena nofo Andriamanitra, omeo révélation izay mangetahetana izany ataovy mahita fity amin'ny anara-maheran'i Jesosy Kristy. Voninahitra dia ho anao irery ihany raha io misaotra indrindra. Alleluia, amen. Manoana fiadanan'i Jesosy Kristy ho amintsika rehetra ary ny fahasoavany ho amintsika rehetra, fahitapity fahombiazana zany ny anjarantsika rehetra ary manoana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy fa ianao nahita ny volana Desambra tononoka amin'ny anaran'i Jesosy Kristy fa ianao dia mahita ny taona 2024 amin'ny anara-maheran'i Jesosy Kristy. Tahina ianao niditra tao anatin'izao fotoam-bavaka izao tahina ianao voaka ao anatin'izao fotoam-bavaka izao ho an'Andriamanitra rery voninahitra. Eny tokoa fahasoavana sy famindrapo anaraka antsika amin'ny andro rehetra iainantsika dia toetrandro lava ao an-tranon'i Jehovantsika sy ianao. Amen. Aminao rery ihany. Eny tokoa fahasoavana sy famindrapo anaraka sy ny ankohonako dia toetrandro lava ao an-tranon'i Jehovah amin'ny anara-maheran'i Jesosy Kristy. Voninahitra dia ho anao rery ihany raha io. Alleluia, amen. Mandra-piona tompoka dia amin'ny manaraka indray veloma daholo dia anaraka n'ity hira fiderahana ity tsika amezantsika voninahitra an'Andriamanitra anaovantsika tafandrimandry veloma daholo.